manolotra ny arahaba tompoko. Ny tsioka ny varatra no mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny ilany atsinanan'ny nosy raha toa ka tsioka miovaova kosa any amin'ny faritra sisa rehetra. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia saika manga aloha ny lanitry gasikara any amin'ny ilany atsinanana ihany no somary mandrahona na mandrahona mitsitokotoko. Ny maripana kosa dia isy fidinany amin'izao farany herinandro izao fatombanana hiakatra miandalana manomboka amin'ny alatsinainy. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina dia andrahona mety arahana orana malefaka ny manodidina ny analanjorofo, andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritry Sava atsinanana, aloatra mangoro mety hipaka hatraty amin'ny faritry Analamanga. Ny faritry sisa rehetra dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hololovan-drahona hatrany vao maraina ny manodidina ny Nosy torak'izay ihany koa ny faritry Melaky, Vatovavy, Fitovonany, Atsimo atsinanana ary ny ilany atsinanana Matsatambony sy Iorombe. Raha ny tolakandro indray dia mety hiserijika isina orana tandrifindrahona ihany amin'ny taparan'ny tolakandro any amin'ny faritry Menabe sy ny tapany avaratra ny faritry Atsimo andrefana. Mety ahazorana malefaka ihany koa indrindra moa ny alina ny motsiraka ny faritry Sava mipakatra any amin'ny tendrony avaratra. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina ny rahona ny amin'ny fiafaran'ny tolakandro ho an'ny faritra anatiny sy ny ilany andrefany Madagasikara. Raha ny vinany maripana dia manodidina amin'ny 4 degre any amin'ny faritra avaratra andrefana, tafiakatra 7 degre kosa any amin'ny tendrony atsimony Madagasikara. Ho an'ny faritra anatiny moa dia manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degre ny maripana ambony indrindra ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degre any amin'ny motsiraka atsinanana. Raha ny vinany toetry ny andro ny alahady indray dia saika mihamaina hatrany manerana ny Madagasikara, mety hisy tandrifindrahona an-dalo ihany indraindray any amin'ny atitany ny faritra Atsimo andrefana. Mety ahazorana malefaka ihany koa ny motsiraka Toamasina torak'izay ihany koa ny faritry Sava, Maroantsetra mipakatra any amin'iny ny tendrony avaratra iny. Ny tandrifindrahona moa dia saika misy eo foana any amin'ny manodidina ny Samborano. Raha ny vinany maripana indray dia manankatra any amin'ny 30 degre hatrany any amin'ny faritry Sofia, Betsiboka ary Boena, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degre kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Motsiraka atsinanana dia mety hanankitra hatrany amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degre ny maripana ambony indrindra. Ny vinany toetry ny andro any amin'ny alatsinainy indray dia misy rindrin-drahona manantona ao atsimony Madagasikara. Arak'izany dia mahazo vahana ny orana tandrifindrahona any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimon'ny nosy iny, izany hoe any amin'ny faritry Melaky, Menabe, Atsimo andrefana, mihitatra hatrany Iosy, Anosy ary Androy. Ny faritra sisa rehetra dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hisy orana malefaka mandalo ihany indraindray any amin'ny faritry Sava sy Diana. Ny vinany maripana indray tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 30 degre hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana, mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 degre kosa ho antsika eto amin'ny afovoantany. Motsiraka atsinanana dia eo amin'ny 20 degre ka hatramin'ny 30 degre ny maripana ambony indrindra. Araka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro omenanao indray ny tamin'ny fahalotoan-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Nijanonao antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalotoan-drivotra eto Antananarivo tamin'ity herinandro ity. Saika manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanonao antonony hatrany izay tamin'ny fahalotoan-drivotra izay. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.